Zay kino mitondrantsika makany amin'ny lafin'ny fanabeazana amin'ny taona hitsidika io no hanomboka ny asa fanarenana ny Epp Ivandry izay tsy nahitana trano fianarana intsony efa telo taona lasa izany. Aorian'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa dia mpianatra hatrany amin'ny arivo no ahazo efitrano fianarana indray. Vokatry ny fiarahamiasa tamin'ny malala-tanana no nahafahana anamboatra izany sekoly izany. Ravaka Randriamanalina Mamra Samuel. Vola mitetina 50% tapitrisa ariary no ilaina amin'ny fanamboarana manontolon'ny sekoly Epp Ivandry izay voaterina rodana tamin'ny taona 2014 no ny olona teo amin'ny fototry ny trano sekoly. Iantoka ny 50% amin'izany ny fondation BOA, 20% avy amin'ny olona malala-tanana ary ny 20% ambiny avy amin'ny Rotary Club Antananarivo Ivandry. Isian'ny entimanina amin'izany dia isy ny soirée James Bond ho tanterahan'ny Rotary Club Ivandry sy ny commune Antananarivo Renivohitra ny 19 Novambra ho avy izao etsy amin'ny Café de la Gare Soarano. Mampaleny misy ilay ankizy satria miara-miaintsika fa mitrano azy izy mianatra. Rehefa avy ny orana divitrano ranoty dia ilaina mihitsy io fananganana n'io sekoly io amin'ny maika dia maika. Vinavinaina ho tanterahana amin'ny 14 ny asa fanamboarana raha feno ny teti-bola ilaina amin'izany. Eo am-piandrasana izany dia nahatra sakafo entina matsina ny kantina ny sekoly ny Rotary Club Antananarivo Ivandry. Androany, mitetina telo hety sy iray tapitrisa ariary izao no ampiasaina amin'ity volana oktobra ity. Ny Rotary Ivandry dia mamatsy sakafo amin'ny kantina ny Epp Ivandry mandritra ny herintaona. Maimaimpona izy ireo dia mpianatra ato miisa 550 izay miantoka ny sakafo maraina atoandro arivo izany, maraina sy ny arivo. Izay zany n'androany ity nanatitra vary, charbon dia ireo légumes samihafa ho an'ireo ankizy ireo. Efa itaony izao no namatsy sakafo ny kantina ny sekoly ny Rotary Club Antananarivo Ivandry. Mitotaly 50 sy 500 ireo mpianatra tolorana sakafo eto ka mizara ekipa roa izy ireo, ka ao arak'izany ny mahazo ny sakafo amin'ny maraina ary ao ny mahazo ny sakafo amin'ny hariva. 20% ny mpianatra eo anivon'ity sekoly ity dia avy amin'ny fianakaviana sahirana avokoa, ka izany nanosika ny fikambanana nampy bebe kokoa azy.